hitsangana avy hatrany dia tany fifandraisanao amin'ny tompo hivavaka isika ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'Andriamanitra. Merci Seigneur pour ce jour. Merci mon Dieu car tu nous as guidés, tu nous as dirigés et nous sommes dans ta présence en ce moment. Merci pour le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants car tu nous as donné cela gratuitement. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce qui plane sur nos vies chaque jour. Merci Seigneur car nous avons le privilège de te servir en ce moment. Et nous savons, comme nous l'avons dit dans la chanson de tout à l'heure, que tu es là avec nous. Et tu n'es pas simplement là en tant qu'invité, mais tu vas agir aujourd'hui. Tu vas faire des miracles comme tu as fait lorsque tu étais sur terre, Jésus. Tu vas faire au-delà de ce que nous imaginons aujourd'hui. Et nous sommes certains, Seigneur, que ce culte est béni. Chaque personne qui est présente est bénie. Chaque personne qui suit le culte là où il est bénie. Car toi, tu nous bénis. Tu nous bénis chaque jour sans que l'on n'a pas à demander. Tu nous bénis. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour te servir. Reçois tout ce dont on a à te donner. Notre cœur, nos chants, notre adoration. Reçois cela en guise de cadeau aujourd'hui. Car tu es notre roi, Jésus. Tu es notre Dieu et nous te servons aujourd'hui. Saint-Esprit, nous savons aussi que tu nous diriges. Tu diriges chacun de nos pas aujourd'hui. Tu diriges notre cœur. Tu diriges nos pensées pour qu'on soit connecté à Dieu en ce moment. Fais en sorte, Saint-Esprit, que l'atmosphère que nous allons vivre ce matin soit vraiment une atmosphère exceptionnelle, extraordinaire, comme jamais il n'y en a eu dans ce lieu. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi. Saint-Esprit, nous avons confiance en ta direction. Alors dirige-nous ce matin. Et nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Dans ce cas, c'est ceci. Mbola afaka miteha-tanana mafy mihoatra lavitra noho izany ianao dia ataovy ihany. Voninahitra dia ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Fiadanan'i Jesosy kosa dia ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto. Dia ho amin'ny izay rehetra manaraka an'izao fotoam-bavaka izao any tokantrano ihany koa dia mirary izahay ho feno fiadanan'i Jesosy anie ny fiainanao manontolo. Amen. Amin'ity androany ity ianao raha tonga eto dia mihina fa tena vony ianao ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Sady izany ve? Aujourd'hui, si tu es là, je suis sûre que tu es là non seulement pour demander quelque chose, mais aussi pour accomplir la volonté de Dieu. Dia raha nompy ihany ianao androany dia aza atao fombafomba. Ohatrany hoe fa izany foana ny teneninety hoe aza atao fombafomba, aza atao fahazarana. Fa tena izany mihitsy ny fanompoana tokony ataontsika, tsy amin'ny fombafomba, tsy amin'ny fahazarana. Satria mifonao mihitsy ange androany no jereny Jesosy. Ny etaeta izay ao anatinao androany no jereny hoe tena vonina ve ianao, tena manompo azy tokoa ve ianao, sa hoe filan-javatra fotsiny nahatongavanao eto. Marina hoe mety misy zavatra andrasanao amin'ny tompo, mety hoe misy zavatra hoentinao manokana eo anatrehan'i Jesosy, fa zao hoe tenin'Andriamanitra efa miteny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia ho ampanao zavatra rehetra. Dia manentana anao androany hoe na ao anatin'ny fiderana, na ao anatin'ny fanatitra, na ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika eto dia tena hoe ataovy ho an'i Jesosy izany. Ataovy aloha izay mahafaly an'i Jesosy. Vonany amin'izany ve ianao? Raha vony ianao dia manomboa miteha-tanana hoe hankalaza an'i Jesosy tsika. Raha misy ny dera, raha misy ny aza tokony omenao androany dia ho an'i Jesosy irery ihany izany. Ankalazao Jesosy, ankalazao amin'ny feonao, ankalazao amin'ny teha-tananao.
anao Ankalazaina ny anaranao Ankalazaina ny herinao Ny voninahitra manerana ny tany Za rehetra izao Zay miandrandranao Ahita famonjena no ny hery ny anaranao Akinao anandratra avy ny feonao ilaza hoe ankalazaina ny anaranao Ankalazaina ny herinao Ny voninahitra manerana ny tany Zao rehetra izao Zay miandrandranao Ahita famonjena no ny hery ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Ankalazaina ny anaranao Ankalazaina ny anaranao Ankalazaina ny herinao Ny voninahitra manerana ny tany Zao rehetra izao Zay miandrandranao Ahita famonjena no ny hery ny anaranao Mendrika hoderainanao Jesosy io Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Akinao ilaza hoe Jesosy io mahery anaranao Akinao tena ino zany hoe Jesosy io mahery anaranao Jesosy io lehibe ny anaranao Oh, oh, Jesosy mahery anaranao Oh, oh, Jesosy mahery Oh, oh, Jesosy mahery anaranao Oh, oh, Jesosy Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Mendrika hoderaina Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Mendrika hoderaina tokoa Jesosy ny anaranao Mendrika hoderaina ny anaranao Mendrika ankalazaina izao tontolo izao Ilay anaranao makaginjiny Fifaliany tany rehetranao Jesosy Raha misy anarana tokony hoderaina tokoa Jesosy dia ny anaranao zany S'il y a un nom que l'on doit glorifier, que l'on doit louer, c'est exclusivement ton nom, Jésus. Ianao nafony anao anay. Ianao no nity anay, taloha nitiavanay anao. Ianao no
nanao zavatra be dia be teo amin'ny fiainanay ka rariny loatra raha ny anaranao no deranay tsy misy olombelona mavita ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainanay indraindray Jesosy mety tsy tsapanay izany kanefa rehefa mandeha ny fotoana dia miseho miariary fa ianao rery ihany no mavita an'izany dia noho izany indrindra Jesosy dia resy lahatra ny ao anatinay hoe tena tokony ary tena tsy maintsy hoderainay ny anaranao. Ton nom Seigneur est digne de louange pour tout ce que tu as fait dans nos vies, que ce soit les petites choses, que ce soit les choses extraordinaires pour lesquelles on n'a trouvé aucune solution. Toi, tu l'as fait, Jésus. Alors, rien que pour cela, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour élever ton nom. C'est aussi là, mais rien. Hoanao zao Jesosy namoronana an'izao zavatra rehetrarehetra izao dia izay mirasaina miaraka amin'ny anjely anandratra anao hanome voninahitra ny anaranao dia ilaza hoe mendrika indrindra ianao tsy misy toanao tsisy mendrika tahaka anao. Mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao, mendrika ny fiderana tsara indrindra ianao. Avy aminao no ny avy ny zavatra. Eny Jesosy avy aminao ny famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dia noho izany dia mendrika indrindra ianao ny andrain-dera rehetra. Mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao. N'aiza n'aiza eto ambony tany na amin'ny olona tsisy mendrika ny fiderana afa-tsy ianao rery ihany. Mendrika ny dera ianao, mendrika ny dera ianao, mendrika ianao, mendrika indrindra anao. Jesosy mendrika indrindra anao satria mahery ianao avy aminao no ny avy ny zavatra rehetra. Mendrika ny dera ianao, mendrika ianao, mendrika indrindra anao, mendrika ianao, mendrika indrindra anao. Avy aminao no ny avy ny zavatra rehetra. Mendrika ny dera ianao. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, car tu nous as sauvés, Jésus. Tu es mort pour nous à la croix. Pour cela, tu mérites la louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Et nous chantons encore, Seigneur, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne. Tu es digne de louange. Oh toi, Jésus, de toi, oui, de toi vient la vie. Et pour toi, Seigneur, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Personne n'est comme toi. Tu es digne de louange.
sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oui, Seigneur. Si nos louanges vont vers toi, nous sommes certains, Seigneur, que tu vas les recevoir. Si tu cherches quelqu'un aujourd'hui, tu vas trouver nos cœurs. De toi sont toutes choses. Jésus, sois fier de nous. De toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. E cos'è social? Ti sulla mendica, ti sulla mendica fideran. Mihoatra no ianao. Ny olombelona mety hoe malaza izy ohatra dia be da be ny olona miteny hoe tsara izy mahafinaritra ny zavatra ataony. Fa ianao Jesosy mihoatra lavitra noho ny olombelona ianao. Mihoatra lavitra noho izay mety zavatra mahafinaritra anay. Dia izany indrindra mahatonga anay reconnaissant eo anatrehanao. Mahatonga anay feno fiderana anao. Mahatonga ny fonay tena feno enika. Te hanome voninahitra anao. Satria mendrika ianao. Raha nanoto izay Jesosy, dia ianao no nividy ny fahotanay tamin'ny ranao. Dia noho izany, voavonjy izahay. Dia noho izany zavatra nataonao izany. Dia faly izahay. Feno fankasitrahana ny fonay. Mendrika loatra ianao Jesosy, mendrika ny fiderana. Car ton nom est digne, Seigneur. Ton nom est digne de louange. Yes. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. D'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Mendicaiana, Jesus, Mendicaiana, no iresanay no anandratanay anao no ideranay ny anarana entiko Jesosy tsy misy tahaka anao. Nul n'est comme toi. Personne ne peut faire ce que tu as fait pour nous. Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Tu es en train de prier pour nous. Tu es en train de prier pour notre salut. Seigneur, oh, ton nom est digne d'être honoré. Ton nom est digne d'être glorifié. Mendrika uderaina nenarano. Mendrika no sandratra nenarano reria.
mendrika horetany horen-danitra ny anaranao. Alleluia, lay anarana misy fahefana, lay anarana mahery, lay anarana maharesy fahafatesana. Izany no anarana sandratra eto androany, ny anaranao Jesosy eo. Dia aka hisandratra eto sandratra. Alleluia, alleluia. Misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana, ny anaranao no avo indrindra. Nous chantons encore une fois misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana, ny anaranao no avo misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana, ny anaranao no avo misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana. Misandrata miavo indrindra, misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana, ny anaranao no avo misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana. Misandrata miavo indrindra, misandrata miavo indrindra, voninahitra manenike, mendripideragnana, ny anaranao no avo indrindra. Reçois la gloire au siècle des siècles. On va fermer les yeux. La présence de Dieu est parmi nous. Quand nous étions encore pécheurs, Jésus était mort pour nous. Et voilà son amour envers nous. Nous allons maintenant prier. Et nous allons renouveler notre consécration pour Dieu. Osez donner ton corps pour Christ. Dis à Dieu que tu es vraiment éternellement à lui. Et dis à Dieu que tu vas accomplir toute sa volonté. Puisque nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour faire une conversation avec Dieu. Ainsi, nous allons prier. Ouvre ta bouche et prie. Nous allons tous prier. Élevons notre prière.
Prie de tout ton cœur. Dieu veut vraiment t'écouter. Il est en train de voir ton cœur. Élève ta voix. Pour toi qui es malade, commence à apporter ta maladie devant Jésus. Pour toi qui as des problèmes, commence à apporter ton problème devant Jésus. Profite ce moment. Dieu va agir puissamment dans ta vie. Nous allons tous prier encore. Pour vous qui êtes à la maison, priez. Notre Père, nous te remercions. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton appel.
Puisque tu nous as appelés pour venir jusqu'ici. Tu nous as appelés et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et maintenant, Père, toutes les prières, tu vas l'exaucer. Donc nous allons recevoir l'exaucement. Nous allons recevoir la bénédiction. Nous allons recevoir la victoire. Puisque tu accomplis tout cela dans notre vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons dire Amen. Amen. Prenons place. Alléluia. 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 Je t'invite à saluer ton frère et ta sœur. Alléluia. 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 J'annonce la paix de Dieu pour nous tous. Je salue aussi tous ceux qui suivent le culte en ligne. Dieu notre Père est ici. Il est à côté de toi. Il est présent parmi nous. Ainsi, c'est une joie pour nous de vous dire une bonne nouvelle. Dieu va accomplir tes merveilles aujourd'hui. Tu auras des solutions aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de malades seront guéris aujourd'hui. Toutes les maladies ne te suivent plus après. Ainsi, ayez la foi puisque Dieu va agir. Nous allons passer à la prochaine étape, c'est-à-dire à l'offrande. Nous allons faire des offrandes, non pas avec habitude ou de manière religieuse, mais nous allons les donner avec foi. Puisque ça, c'est vraiment une expression du fait de... Ça, c'est une manière d'élever notre altar. Quand tu donnes tes offrandes, ayez la foi puisque Dieu va agir. Et tous les ennemis seront vaincus. Tous les batailles seront vaincus. Tous les problèmes seront vaincus. Tous les malades seront guéris. Puisque l'altar est élevé. Alors on va faire un chant durant les offrandes. Et comme nous le faisons toujours, on donne la dîme devant et on va collecter les offrandes sur place. On va passer à ce moment. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi
pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Acclamons fort pour le Seigneur. Acclame 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 fort pour le
Montre au Seigneur ta joie. Alléluia. 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 Nous allons prier pour la parole de Dieu. Fermons les yeux. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes encore. Merci pour ta présence ici, Seigneur. Nous croyons que ce n'est pas un hasard si chacun de nous est ici, mais tu as un message particulier pour nous aujourd'hui. Nous croyons que tu vas faire quelque chose de nouveau dans nos vies, que tu vas parler à nos cœurs aujourd'hui. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour entendre ta voix. Dispose nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous dire. Que ta parole nous relève, que ta parole nous renouvelle, nous fortifie, qu'elle transforme nos vies. Et Seigneur, utilise ton serviteur comme ton instrument et que tout ce qui sera partagé ici soit conduit par ton Esprit Saint. Nous remettons tout entre tes mains et nous croyons que tu vas agir d'une manière extraordinaire. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Je crois que tu es ici et tu attends que Dieu agisse dans ta vie. Je crois que tu as déjà la foi et tu vas recevoir le résultat de ta foi. Si cela est vrai, acclame fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Le Seigneur notre Dieu est décidé à changer ta vie. Il ne regarde pas le temps de notre ignorance, mais il va changer la vie de nous qui sommes chrétiens. Pour nous tous qui sommes dans ce lieu, ayez la foi aujourd'hui que Dieu va changer ta vie. Plusieurs personnes ont témoigné pendant cette semaine que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui ne change pas. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui sait guérir. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui résout les problèmes. Et il va agir au-delà de tout ce qu'il a déjà fait cette semaine. Alors, aie la foi que c'est ta part aujourd'hui. Alors, aie la foi que Dieu va agir dans ta vie. Nous allons voir la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, verset 5. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Ce n'est pas nous seulement qui allons lire, mais nous allons tous lire ensemble sur l'écran au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Je vais compter à 3 et nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voici que je fais toutes choses nouvelles. Dieu nous dit, il dit ce qu'il va faire. Que pour les personnes qui croient, Dieu va faire toutes choses nouvelles. C'est certain que ta vie va être renouvelée. Le message d'aujourd'hui a le thème « Dieu renouvellera toutes choses ». Il est certain que le chrétien qui est bien enraciné dans le service verra sa vie s'améliorer et sa vie ne sera pas détruite. À partir d'aujourd'hui, ta vie va s'améliorer.
Change ta façon de penser que ta vie va s'améliorer. Parce que Dieu ne change pas. Andriamanitra manome tokesika fa iavaony zavatra rehetra ary izay rehetra miandry izany dia iova ny fiainany. Dieu nous donne l'assurance que toutes choses seront renouvelées et tous ceux qui s'attendent à cela, leur vie sera transformée. Naniraka anay manso ny tompo hitondra vaovao mahafalo asika. Dieu nous envoie pour vous donner une bonne nouvelle. Fa iavao ny fiainan'ny olona rehetra resy lahatra amin'ny fisian'Andriamanitra. Que la vie de toute personne qui croit en l'existence de Dieu sera renouvelée. Iavao ny fiainan'ny olona rehetra mino an'Andriamanitra. La vie de tous ceux qui croient en Dieu sera renouvelée. Iavao ny fiainan'ny olona rehetra manaraka an'i Kristy. Tous ceux qui suivent Christ, leur vie sera renouvelée. Misy aretina ho sitrana eto. Des maladies seront guéries ici. Misy fiainana rasy miova tsara eto. Il y a des vies qui vont s'améliorer ici. Alléluia. Alléluia. Ary tsy ny anao ihany fa ny any amin'ny tokantrano misy anao misy fiovana mahagaga. Ce n'est pas seulement ta vie, mais la vie qui est dans ton foyer, il y aura un renouvellement extraordinaire. Mety efa tsy mino ianao hatramin'izay hoe ny any amin'ny tokantranoko ve iova fa leo mbola za ihany aloha ny miova androandro. Peut-être que tu ne crois pas que dans ton foyer, ta vie sera renouvelée. Tu crois que c'est seulement ta vie qui sera renouvelée. Noho ny amin'ny fanompona ataosika eto amin'ity toerana ity dia hikasika ny tokantranonao Andriamanitra. Mais grâce au service que nous faisons ici, Dieu va toucher ton foyer. Amany olana misy ao anatin'ny tokantranonao io Andriamanitra. Dieu va résoudre les problèmes qui sont dans ton foyer. Satria Andriamanitra maniraka anay hitondra izany teny izany dia minoy ianao. Parce que Dieu nous envoie pour apporter ce message, croyez. Mino fa miteny aminao Andriamanitra. Croyez que Dieu vous parle aujourd'hui. Mino fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Crois que Dieu va agir dans ta vie. Ovakisika nge ny Amosa toko fahatelo andininy fahafito hoe. Nous allons lire Amos chapitre 3 verset 7. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Amosa toko fahatelo andininy fahafito. Amos chapitre 3 verset 7. Sy manao na inona tokoa Jehova Tompo raha sy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Zany hoe isaky mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia mino fa hiasa eo amin'ny fiainanao izy. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu et la foi qu'il va agir dans ta vie. Mety olombelona tahaka anao ihany izahay hitanao ety anoloana. Peut-être que nous sommes juste des êtres humains comme toi, nous qui sommes devant. Fa ny teny kosa dia Andriamanitra no maniraka mpanompo hitondra azy eo aminao. Mais la parole de Dieu, il le donne à ses serviteurs pour qu'ils l'apportent auprès de toi. Mino aho fa hiasa eto Andriamanitra. J'ai la foi que Dieu va agir ici. Mino aho fa manana fomba fiasa mahagaga eto izy. J'ai la foi que Dieu va agir d'une façon extraordinaire ici. Hikasika ny loharanon'aretina eto izy. Il va toucher les sources des maladies ici. Amany olana misy amin'ny fiainan'ny kristianina eto izy. Il va résoudre les problèmes des chrétiens qui sont ici. Satria Andriamanitra tiasika ny Andriamanitsika. Parce que le Dieu que nous avons est un Dieu qui nous aime. Alléluia. Alléluia. Raha mino zany ianao dia ndao ity tanana mafy ho an'i Si Kristy. tu crois cela, acclame fort pour le Seigneur. Isaia toko fahatelo amby efapolo any andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Isaïe chapitre 43 verset 18 à 19. Aleo vakisika amin'ny teny français voalohany dia rehefa aveo vakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons tout de suite lire au nom de Jésus. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ovakina amin'ny teny malagasy zany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mahasiaro ny lasa na misainany taloha indro izao efa hanao zava-baovao. Koa ankehitriny dia efa miposaka izany sy ahalala izany va ianareo. Eny any anefitra no anaovako lalana ary any amin'ny tanilao no asiako ondy. Alléluia. Alléluia. Andriamanitra milaza amintsika. Dieu nous dit à tous. Fantany tsara misy ny zavatra efa nisy tamin'ny fiainantsika teo aloha.
Dieu connaît très bien ce qui est arrivé dans notre vie auparavant. Dieu nous a vus devant ses yeux quand nous avons pleuré à cause de nos problèmes auparavant. Il a vraiment vu quand nous avons vécu ces épreuves qui étaient très dures auparavant. Il a vu ce qui était dans nos pensées, que nous avons pensé à l'échec. Mais Dieu va effacer tout le passé. Il nous parle aujourd'hui, ne pensez plus aux premiers événements. Oublie tout ce qu'il a fait dans le passé. Mais commence à penser à la bonté de Dieu. Commence à penser que Dieu va agir dans ta vie. Commence à penser que Dieu va changer le cours de ta vie. Voici ce que je veux vous confirmer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le service pour Dieu et la vie. Le service pour Dieu et la vie. Il n'y a pas de raison pour servir Dieu s'il n'agit pas. Et Dieu nous donne l'assurance que pour tous ceux qui le servent, ils réussiront dans la vie. Pour tous ceux qui le servent, leur vie s'améliore. Comme il est écrit dans cette parole, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il a confirmé qu'il va tracer un chemin en plein désert. Alors est la foi dans ce combat que tu as dans ta vie. Ne prononce pas l'échec concernant l'épreuve que tu traverses aujourd'hui. Même si cela te décourage, l'épreuve que tu vis aujourd'hui, proclame toujours la réussite parce que Dieu va te faire réussir. Même si ton médecin a dit que cette maladie va te conduire à la mort, oppose-toi à cela parce que Dieu va te rendre victorieux. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que l'homme n'est pas capable de faire, Dieu est capable de le faire. Dieu est fidèle dans sa parole et ce qu'il dit, il l'accomplit. C'est ce qui est écrit dans Nombre chapitre 23, verset 19. Qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Je confirme encore, beaucoup de vies vont changer ici. Les pleurs que tu as vécus auparavant seront terminés. 10 ans, c'est terminé. Répète encore, c'est terminé. Répète par la foi, c'est terminé. Dieu va te donner la victoire. Acclamons fort pour le Seigneur. Alléluia. 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 Tu es heureux, toi qui as la foi.
Parce que Dieu va accomplir les désirs de ton cœur. Alléluia. 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 Na inona olana lalovanao dia sy asakana an'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao zany. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, cela ne va pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Satria efa programan'Andriamanitra ny hanova ny fiainantsika. Parce que Dieu a déjà prévu de transformer nos vies. Mety manontany teny ianao hoe fa naninona ary any nampandalovina niny ady nangotraka iny. Peut-être que tu te demandes pourquoi j'ai traversé toutes ces épreuves. Mety manontany teny ianao hoe fa maninona ary any natao miatrika an'izao ady zao. Peut-être que tu te demandes pourquoi je dois affronter toutes ces épreuves. Sy ho fahafatesana io fa ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Sy ho fahampitehana io fa ho fanehoana ny fahasaran'Andriamanitra. Ce n'est pas pour la destruction, mais c'est pour manifester la bonté de Dieu. Sy haravan'ny fiainanao zany io adinao io. Ce combat ne va pas détruire ta vie. Sy hamotika ny fiainanao zany io ady misy eo amin'ny fiainanao io. Ce combat que tu traverses ne va pas détruire ta vie. Fa ny anjaranao dia miankina amin'Andriamanitra ilay nahary asika. Mais ta part, c'est de t'appuyer sur Dieu qui nous a créés. Ny anjaranao dia ny manompo an'ilay Andriamanitra efa nifidy asika. Ta part, c'est de servir Dieu qui nous a choisis. Mety efa antanao ny maro angamby ianao no nanompo an'Andriamanitra nefa mbola sy nahita vahaolana mandrak'androany. Peut-être que tu as servi Dieu pendant plusieurs années et tu ne trouves pas encore de solution jusqu'à aujourd'hui. Mety efa mambolana maro ihany koa angamby ianao no nanompo an'Andriamanitra nefa mbola sy sitrana mandrak'androany. Peut-être aussi que tu as déjà servi Dieu pendant plusieurs mois et tu n'es pas encore guéri aujourd'hui. Raisampinoana fa ity le fotoana famahana ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Reçois par la foi que c'est aujourd'hui le moment où Dieu va résoudre tes problèmes. Raisampinoana fa androany no fotoana ikasian'Andriamanitra ny loharanony aretina io. Reçois par la foi que c'est aujourd'hui que Dieu va toucher la source de ta maladie. Satria mandefa ny teniny Andriamanitra mba ho fanasitranana azy. Parce que Dieu envoie sa parole pour nous guérir. Raha mino ianao fa miteny aminao Andriamanitra androany dia hanasitrana ny aretinao izy. Si tu as la foi que Dieu te parle aujourd'hui, il va guérir ta maladie. Amany olana misy eo amin'ny fiainanao izy. Il va résoudre les problèmes qui sont dans ta vie. Ny takian'Andriamanitra amintsika dia isika ino? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons la foi. Ny takian'Andriamanitra amintsika dia isika hanana finoana. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons la foi. Satria raha manana finoana isika dia hiasa Andriamanitra. Parce que si nous avons la foi, Dieu va agir. Dinio ange zao hoe Écoute bien ceci. Deutéronome toko voalohany andininy fa enina ka hatramin'ny fahavalo. Deutéronome chapitre 1, versets 6 à 8. Sao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Jehovah Andriamantsika niteny tamintsika tany Eroba ka nanao hoe ôko zay ny nitoeranareo amin'ny tendrombohitra ity. Miodina ianareo dia mandeha ianaka makanesa any amin'ny tany avoany Amorita sy any amin'izay rehetra eo akaikiny, dia any amin'ny tany Ai sy ny tany avoana sy ny tany lemaka amoron-tsiraka sy ny tany asimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony eo Efrata. Iny rehefa natolotra eo anoloanareo ny tany, idiro ka lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy sy ny taranany mandimby azy. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leurs descendants après eux. Ny zanak'Israely no nisoratana eto amin'ity teny ny vakisika ity. Nous parlons dans ce message des Israélites. Ny zanak'Israely dia natao ohatra ny amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra ho an'ny olona mino. Les Israélites sont des exemples de la façon dont Dieu agit pour tous ceux qui croient. Rehefa nafahana tao amin'ny tany fanandevozana tao Egypte ny zanak'Israely dia efa nampanantenana fa hoentina amin'ny tany tondra dronono sy tantely izy. Quand les Israélites étaient délivrés du pays d'Égypte, on leur a promis qu'ils allaient être conduits dans le pays où coule le lait et le miel.
teny am-pandehanana nefa dia maro ny zavatra miovaova. Et pourtant, au chemin, beaucoup de choses se sont passées. Indraindray ry zareo mahita toerana ohatrany mba tsaratsara ihany. Parfois, il voit des endroits qui sont assez bien, Fa indraindray kosa tena toerana ratsy no hitany. mais parfois, ce sont vraiment de très mauvais endroits. Tahaka ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'izao vaninandro iaina sika izao ihany zany. C'est comme la vie des êtres humains actuellement. Satria indraindray mety mahita no hanina ihany. Parce que parfois, nous trouvons de quoi manger, Fa indraindray kosa tena tsy mahita mihitsy. mais parfois, nous n'en trouvons pas du tout. Raha ny voasoratra eto dia nijanona tamin'ny toerana iray mba eritreretina ho tsara izy ireo. Ce qui est écrit ici, ils sont restés dans un endroit où ils croyaient que c'était bien, Satria nieritreritra fa eo le toerana tondra-dronono tsy tantely. parce qu'ils croyaient que c'était l'endroit où coule le lait et le miel. Noho ny faharerahana teo amin'ny fandehanana dia nijanona izy. Ils étaient fatigués dans leur marche, alors ils se sont arrêtés. Ary nanomboka nianatra ny fiainana teo amin'io toerana io. Et ils ont vécu sur ce lieu. Andriamanitra nefa mahita fa sy mbola io toerana io le tany tondra-dronono tsy tantely. Et pourtant, Dieu a vu que ce n'était pas encore cet endroit, l'endroit où coule le lait et le miel. Satria ny programan'Andriamanitra dia ny hiainany zanak'Israely fiainana feno fiadanana. Parce que le plan de Dieu, c'est que les Israélites vivent une vie remplie de paix. Ny programan'Andriamanitra dia ny hiainany zanak'Israely amin'ny fiainana tena lafatra. Le programme de Dieu, c'est que les Israélites vivent une vie qui est vraiment la vie idéale. Dia nanomboka nyteny azy ireo ndray Andriamanitra. Alors Dieu a commencé à leur parler à nouveau. Fa tsy mety ny izanonany amin'io toerana io fa tsy maintsy miainga indray izy ho any amin'ny toerana no manin'Andriamanitra ho azy. Que ce n'est pas convenable qu'ils restent à cet endroit, mais qu'ils doivent se préparer pour aller à l'endroit que Dieu a préparé pour eux. Raha iso faminaninao anao zao fa hanasitrana ny aretinao Andriamanitra. Reçois cela comme une prophétie pour toi que Dieu va guérir ta maladie. Raha iso faminaninao anao fa hidrasehatra amin'ny fiaina tokantranonao io Andriamanitra. Reçois cela comme une prophétie pour toi que Dieu va agir dans la vie de ton foyer. Saingy sy mahazo mijanona isika fa tsy maintsy mandroso amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Pense que nous ne pouvons pas rester là, mais nous devons avancer dans le service pour Dieu. Teny tokana amin'Andriamanitra mantsy raha lasana bavy dia ampy asitrana asika. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous le servons. Teny tokana amin'Andriamanitra dia ampy amany olana misy eo amin'ny fiainantsika io. Parce qu'une seule parole de Dieu peut nous guérir et nous délivrer. Fa ny tena tanjon'Andriamanitra dia isika handroso hatrany amin'ny fanompona. Mais le vrai plan de Dieu, c'est que nous avançons toujours dans le service. Ary ny toerana tian'Andriamanitra ametrahana asika dia fiadanana. Et l'endroit où Dieu veut nous placer, c'est un endroit de paix. Fahombiazana, C'est un endroit de succès. fanasitranana, C'est un endroit de guérison. vahaolana. Solution de problème. Zany hoe na aiza misy anao dia misy vahaolana foana manaraka anao. C'est-à-dire que partout où tu vas, il y aura toujours des solutions à tes problèmes. Noho izany tsy mahazo mijanona isika. Alors, nous ne devons pas rester. Inona moa ny atao hoe mijanona? Que signifie rester? Maro ny kristianina no efa nijanona fa tsy fantany hoe mijanona izy. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà restés, mais ils ne savent pas qu'ils sont restés là. Fomba fiteny matetika ny manao hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. C'est une façon de parler que nous avons souvent quand nous disons « reviens à ton premier amour ». Nefa za androany te hiteny hoe tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany fa manoatra noho ny amin'ny fitiavana voalohany. Et pourtant, nous ne devons pas seulement rester à notre premier amour, mais aller au-delà de notre premier amour. Satria ilay fitiavana voalohany lazaina dia isika nandeha namonjy fotoam-bavaka isaky ny misy fotoam-bavaka. Parce que le premier amour dont on parle, c'est quand nous assistons à des cultes, à chaque fois qu'il y a des cultes. Nefa tsy tokony honina amin'izany isika fa naiza toerana misy isika dia tokony ho sara fifandraisana amin'Andriamanitra isika. Mais nous ne devons pas rester là tout simplement, mais partout où nous allons, nous devons avoir une bonne communion avec Dieu. Ninona nataosika dia tokony hiankina amin'Andriamanitra isika. Partout où nous allons, nous devons nous appuyer sur Dieu. Satria izao vaninandro iainasika izao dia vaninandro fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Parce que notre époque actuelle est l'époque où Dieu va manifester sa puissance. Andro mahareraka ny olona sy manana an'Andriamanitra. C'est une époque où les gens qui n'ont pas Dieu sont fatigués. Sitrak'Andriamanitra nitondra sika amin'ny fandresena. Dieu ne veut pas nous conduire dans la défaite. Sitrak'Andriamanitra nitondra sika amin'ny fanasitranana.
Dieu veut nous conduire dans la santé et la guérison. Sitraka-Andriamanitra nitondra sika amin'ny vahaolana. Dieu veut nous conduire dans les solutions. Saingy Andriamanitra mijery ny toe-posika raha olona vonika handroso isika. Mais Dieu regarde notre cœur si nous sommes prêts à avancer. Satria ny mampiavaka ny olon'Andriamanitra dia izy mandroso mandrakariva amin'ny fanompony. Parce que ce qui différencie les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, c'est qu'ils avancent toujours dans le service. Ny mason'ny fahavalo dia mandinika ny olona milaza fa manompo an'Andriamanitra. Dieu observe les personnes qui les servent. Noho izany mandrefy asika amin'ny finosika ihany koa ny fahavalontsika. C'est-à-dire que notre ennemi aussi nous regarde. Ny ady asehony amintsika androany dia mifanaraka amin'ny herin'ny fanomposika an'Andriamanitra. Le combat que nous avons aujourd'hui est l'équivalent de la façon dont nous servons Dieu. Noho izany raha sapanao mbola mangotraka ny adinao androany, ampitomboy ny aim-pononao mba hitondranao amin'ny fandresena. Alors, si tu sens que ton épreuve est très dure aujourd'hui, augmente ta foi pour que cela te conduise vers la victoire. Rehefa nijanona teo amin'ilay tendrombohitra anankiray ny zanak'Israely dia fantatra Andriamanitra fa mbola ho reraka ihany izy raha mijanona maharitra eo. Quand Dieu a vu que les Israélites sont restés sur une montagne, Dieu savait qu'ils seraient encore fatigués s'ils restaient là. Ka nanome toromarika indray izy ny mba handrosoana handresena ny ady efa misy. Alors Dieu leur a donné une directive pour qu'ils avancent et qu'ils remportent la victoire. Ny olana sy maintsy misy fa ny zanak'Andriamanitra mpandresy. Il y a toujours des problèmes, mais les enfants de Dieu sont victorieux. Ny ady sy maintsy misy fa ny zanak'Andriamanitra efa natao handresy. Il y a toujours des combats, mais les enfants de Dieu sont faits pour être victorieux. Aza mijanona amin'ny efa vitanao fa ndao handroso bebe kokoa amin'izay mbola sy natao. Ne reste pas sur ce que tu as déjà accompli, mais avance vers ce que tu n'as pas encore accompli. Lazaina fa mijanona ny olona anankiray raha vavaka 5 minutes ny nataony tamin'ny herintaona ary androany mbola 5 minutes ihany ny vavaka ataony. Ce n'est pas convenable si quelqu'un priait pendant 5 minutes l'année dernière et qu'aujourd'hui il prie encore pendant 5 minutes. Mijanona ny olona anankiray raha tamin'ny herintaona izy ny fadianina indray mandeha, tamin'ity taona ity ihany koa mbola sy nahavita ny fadianina hafa sy indray mandeha. Cette personne est restée sur place si l'année dernière il a jeûné une seule fois et que cette année il jeûne encore une seule fois. Satria fampianarana nomeny Jesosy ny amin'ny vavaka sy ny fifadikanina. Parce que concernant les prières et les jeûnes, Hampandresanao Andriamanitra. Jésus nous a dit que Dieu va nous donner la victoire. Ny fandrososika amin'ny vavaka sy fifadikanina dia mampandresy asika ny fahavalo misy eo amin'ny fiainantsika. Quand nous avançons vers la prière et le jeûne, cela nous conduit vers la victoire devant nos ennemis. Noho izany aza mijanona amin'izay efa vitanao fa ndao hanoatra noho n'izay efa vita. Alors ne reste pas sur ce que tu as déjà fait, mais va au-delà de ce que tu n'as pas encore fait. Fomba fiady hoentin'ny fahavalo eo amin'ny fiainantsika dia ny mampalemy asika amin'ny fomba fivavahana. Ce que l'ennemi fait dans notre vie, c'est qu'il affaiblit notre prière. Noho izany raha tianao hampisombadika ny fiainanao Andriamanitra dia ndao hananahy mbavaka. Alors si tu veux que Dieu change ta vie, faisons des prières. Sainy mandrakariva ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Bartimeo. Pense toujours à ce que Dieu a fait dans la vie de Bartimée. Na dia sy hovakiko aza dia efa tantara isika ny amin'ny Bartimeo zany. Même si je ne vais pas le lire, nous connaissons déjà l'histoire de Bartimée. Inona moa ny zava-nisy teo aminy? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Indray andro nandalo teo Jeriko Jesosy. Un jour, Jésus est passé à Jéricho. Rehefa naheno ty lehilahy atao hoe Bartimeo ty fa Jesosy no mandalo dia niantsoantso izy. Quand l'homme appelé Bartimée a entendu que Jésus passait, il a crié. Niantsoantso amin'izao vaninandro iainantsika zao dia ny fomba fivavaka antsika. La façon de crier dans notre temps actuel, c'est notre façon de prier. Maro ny kristianina na ny haavon'ny feony aza tsy hainy. Il y a beaucoup de chrétiens, même leur foi, on n'entend pas. Amin'ny atezerana vao manomboka mampiatra ny haavon'ny feony izy. C'est seulement quand ils sont en colère qu'ils commencent à élever leur foi. Fa rehefa mivavaka dia tahaka ny sy misy zany feo zany. Mais quand ils prient, c'est comme s'ils n'avaient pas de voix. Nefa Bartimeo tena nampiatra ny feonananany ho firesahana amin'Andriamanitra. Et pourtant, Bartimée a vraiment élevé sa voix pour parler à Dieu. Nasapa Bartimeo fa ny feo nomena azy dia omena an'Andriamanitra izany. Bartimée a senti que la foi qu'on lui a donnée, c'était pour donner à Dieu. Fanontaniana mipetraka tena mivavaka amin'ny feonao tokoa ve ianao? La question qui se pose, est-ce que tu pries vraiment avec ta foi?
androany andao anamboatra fomba fisainana mila mivavaka isika. À partir d'aujourd'hui, changeons notre façon de vivre, nous devons prier. Mila miantsoantso an Jesosy isika. Nous devons appeler Jésus. Mila tena mivavaka amin'ny fotsika marina isika. Nous devons vraiment prier de tout notre cœur. Satria ao anatin'ny vavaka no misy valim-bavaka. Parce que dans la prière, il y a l'exaucement des prières. Izay mivavaka ihany no mimendrika ho valiana vavaka. Seuls ceux qui prient reçoivent l'exaucement des prières. Ny fomba fiadin'ny fahavalo dia manongotra ny aim-bavaka ao anatin'ny kristianina. La façon d'agir de l'ennemi, c'est qu'il affaiblit les façons de prier des chrétiens. Satria fantatry ny fahavalo fa raha mivavaka isika dia mpandresy. Parce que l'ennemi sait que si nous prions, nous serons victorieux. Ampahirezina eo akaikinao teneno izy hoe mila mivavaka ianao. Encourage ton voisin et dis-lui, tu dois prier. Teneno ray ny hafa mila mivavaka ianao. Dis aussi à ton autre voisin, tu dois prier. Alléluia. 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 Ireto ny toromarika avy amin'Andriamanitra mba hahatonga asika hisombadika tantaram-piainana. Voici les directives venant de Dieu pour que notre vie soit transformée. Ny voalohany a dia rehefa nivakisika tao amin'ny Isaia 7:7 ny 9:20 teo. La première chose, c'est ce que nous avons déjà lu dans Ésaïe chapitre 43, verset 18. Aza masiaro ny lasa na misaina ny taloha. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Sy mampandroso ary manakana an'Andriamanitra hiasa ny fitanosasika ny zavatra sy naomby teo aloha. Le fait que nous ressassons les échecs passés bloque l'action de Dieu dans notre vie. Sy afaka ny androso isika raha ny zavatra rasy sy naomby teo aloha no visavisaisika isan'andro. Nous ne pouvons pas avancer si nous ressassons tout le temps les échecs du passé. Maro ny kristianina sy manana zavatra holazaina hafa sy ny tsy fahombiazana. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne parlent que de leurs échecs. Androany manomboka mianara manova ny fomba fiteninao, fahombiazana ny tokony ho ao am-bavanao. À partir d'aujourd'hui, change ta façon de parler, c'est la réussite qui doit être dans ta bouche. Sy ny olana nisy na ny ditra ny vadinao teo aloha no tanosainao amin'ny fiainanao isan'andro fa aoka hanana zavatra ambara tsara ianao. Ce ne sont pas les problèmes du passé que tu dois raconter tous les jours, mais tu dois parler de quelque chose de bien. Sy ny sifisina teo aloha no amen'ny fonao isan'andro fa aoka manomboka hanana fijery miainao anatin'ny fisina ianao. Ce n'est pas le manque qu'il y avait dans ta vie auparavant que tu dois avoir toujours dans ta bouche, mais tu dois parler d'abondance à partir d'aujourd'hui. Satria izay be ao am-po ihany no mivoaka amin'ny vavan'ny olona. Parce que c'est ce qu'il y a dans le cœur qui sort de la bouche. Aoka ho be ao am-ponao fa Andriamanitra mpanao fahagagana ny Andriamanitsika. Qu'il y ait dans ton cœur que c'est un Dieu de miracle qui est avec toi. Aoka ho besaka ao am-ponao fa Andriamanitra mpahay fahagagana ny Andriamanitsika. Que ce soit grand dans ton cœur que notre Dieu est un Dieu de miracle. Ndao sika izery tenin'Andriamanitra anankiray atao amin'ny Filipianina 4 ny 7:20. Nous allons voir la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3 verset 13. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ry rahalahy, sy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Resy lahatra Paoly, fa sy mety ny misaina ny zavatra efa lasa, fa tokony hizery ny fahombiazana ho ataon'Andriamanitra. Paul est convaincu que ce n'est pas convenable de penser au passé, mais qu'il doit penser à la réussite que Dieu va faire dans sa vie. Natao nisy ny olana omaly iny mba hahafahanao mizoro vavolombelona fa mahery le Andriamanitra ivavahanao. Le problème que tu as fait demain, c'est pour manifester la gloire qu'il y aura demain. Natao nisy ny zavatra nampiadisaina omaly iny mba hanehoan'Andriamanitra fa misy izy. Les problèmes que tu as fait hier ont existé pour que Dieu manifeste son existence. Afaka niovy tantara-piainanao io. Ta vie peut changer. Afaka niovy io mombanao io. Ce qui te concerne peut changer. Izoro vavolombelona foy aminao ah. Je vais te rendre un petit témoignage. Misy rahalahy anankiray ah niara-nanao garde taminay teto tamin'ny Zoma. Vendredi, il y avait un frère qui a fait la garde avec nous. Tahaka izao ny fizorona vavolombelona nataony. Voici le témoignage qu'il a fait.
Ny fianakaviany dia nisy olana satria ny ray aman-dreny be misy no niteraka olana tamin'ny fianakaviany. Dans sa famille, il y avait un grand problème parce que cela venait vraiment de ses ancêtres. Satria nisy ny fiangaram-pitiavana tamin'ny naterany. Parce qu'il n'y avait pas d'amour pendant qu'il était... Anisan'ny angara-pitiavana ny ray aman-dreny ny tiralahy anankiray ity. Donc les parents de cet homme n'avaient pas reçu l'amour de ses parents. Tezitra taminy ny piraita-po aminy. Ses frères et sœurs étaient en colère contre lui. Satria samy zanaka mama sy dada nefa izy no tena nitiavina. Parce que ce sont les enfants des mêmes parents et pourtant, en fait, c'est lui qui a reçu le plus grand amour de la part de leurs parents. Tao anatin'ny ady misy azy ireo dia nisy ny atao hoe fifamosavina. Et dans leur combat, il y avait ce qu'on appelle la sorcellerie. Izany hoe fampiasana hery hafa. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé d'autres puissances. Ka tratran'ny famosavina ity rahalahy anankiray ity. Et ce frère a été ensorcelé. Ny zavatra miseho taminy dia tratran'ny fanahin'ny fahadalàna izy. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a reçu un esprit de folie. Ary rehefa tonga ny sasakalina dia mirifatra mitsoka mandositra fotsiny tsy fantatra hoe hoaizy. Alors il s'est enfui très loin sans savoir où est-ce qu'il allait. Efa mba nisabony tena ny testeroa izy fa sy nahita fanasitranana. Il s'est déjà soigné partout, mais il ne pouvait pas être guéri. Ny any heriny dia ny nanantona an'Andriamanitra. Et ce qu'il a fait finalement, c'est de s'approcher de Dieu. Rehefa nisy nanoro izy fa ato amin'ny fiangonana refy misy fanafahana dia tonga teto izy. Alors quelqu'un lui a montré qu'il y a la délivrance dans l'église Réfi et il est venu ici. Rehefa natao ny fanafahana taminy dia nanomboka nahita fiovana izy. Et quand on lui a fait la délivrance, sa vie s'est transformée. Fa tao anatin'ny délivrance natao azy dia vato no nivoaka avy tao akibony tamin'ny fanaovana délivrance teo aminy. Et quand on lui a fait la délivrance, quelque chose est sorti de son ventre. Ary nanomboka teo rehefa nivoaka io vato io dia sy nisy fisokana intsony rehefa alina ny andro fa natory tahaka ny olona rehetra izy. Et quand ces pierres sont sorties de sa bouche, il a dormi comme tout le monde pendant la nuit. Nisy orovavolombelona tamin'ny olona nanodidina nanao fiambenana teo izy noho ny amin'ny asa lehibe nataon'Andriamanitra taminy. Il a témoigné envers toutes les personnes qui étaient autour de lui pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Satria na izy tenany manokana aza dia nanontany tena hoe fomba ahoana no nidiran'ny vato tao anatin'ny kibony. Parce que lui-même, il s'est demandé comment c'est possible que des pierres étaient entrées dans son ventre. Nefa olona maromaro no nahita ny vato nivoaka avy tao amin'ny vavany zany. Alors que plusieurs personnes ont vu les pierres qui sont sorties de sa bouche. Io zavatra niseho io no ndraisasika lesona androany. C'est cette chose qui s'est passée que nous allons tirer une leçon aujourd'hui. Fa ity rahalahy ity dia sarotra ninona hoe ho voavonjy izy raha sy nisy io adiny io. Parce que cet homme, c'était difficile de croire qu'il serait sauvé s'il n'avait pas ce combat-là. Navelan'Andriamanitra iseho ilay olana sy ady mba hamizena ny fanahin'ity rahalahy ity. Dieu a permis qu'il ait des problèmes et des combats pour sauver l'âme de ce frère. Noho izany mampahery anao manana olana eto aho. Lalana hitondran'Andriamanitra fa hamizena ho an'ny fiainanao io. Alors j'encourage tous ceux qui ont des problèmes ici, c'est un chemin pour que Dieu sauve ta vie. Mety sarotra ny adinao, mety sarotra ny olana misy eo amin'ny fiainanao, hamozy anao Andriamanitra. Peut-être que ton problème est difficile, peut-être que ton combat est difficile, mais Dieu va te sauver. Fomba fiantson'Andriamanitra ny olona ihany koa ka izany ny aretina. C'est une façon d'agir de Dieu concernant aussi la maladie. Fomba fiantson'Andriamanitra ny olona ihany koa ny olana sy ny ady. C'est aussi une façon de Dieu d'agir concernant les problèmes et les combats. Mba hatonga ny olona tena iankina amin'Andriamanitra dia navela iseho izany zavatra izany. Pour que les gens s'appuient vraiment sur Dieu, ils laissent les choses faire. Nefa rehefa tonga ato amin'Andriamanitra ianao dia manomboka adinoy ny lasa rasinao. Et quand tu arrives devant Dieu, commence à oublier tout ton passé. Manomboka saino fa ho fiainana tsara no iainanao eo. Commence à penser que ta vie va s'améliorer. Manomboka saino fa fiainana tonga lafatra ny iainanao eo. Commence à penser que c'est une vie idéale que Dieu va te donner. Paul manokana le nivakisika teo dia olona niaina tamin'ny fiainana ratsy izy. Paul, que nous avons lu tout à l'heure, a vécu une mauvaise vie. Satria nanezaka kristiana no nataony. Parce qu'il a poursuivi les chrétiens. Sy ny saina izany tsony anefa izy fa ny saina ny fanavotan'Andriamanitra azy ka lasa nampiasain'Andriamanitra betsaka.
Et pourtant, il n'a plus pensé à son passé, mais il a pensé à la délivrance que Dieu lui a donnée. Il a sauvé beaucoup d'âmes. Noho izany na dia rasy aza ny vitanao teo aloha efa ato amin'i Jesosy ianao zao ho sara amin'ny fiainanao. Ça veut dire que même si tu as fait le mal auparavant, quand tu es en Jésus, ta vie va s'améliorer. Hamonjy anao Andriamanitra. Dieu va te sauver. Hanafaka ny olana misy eo amin'ny fiainanao io izy. Dieu va te délivrer des problèmes qui sont dans ta Hanasitrana vie. ny aretina io izy. Dieu va guérir ta maladie. Adinoy ny lasanao. Oublie le passé. Alléluia. Alléluia. Ny toromarika faharoa avy amin'Andriamanitra dia izao. La deuxième directive venant de Dieu, c'est ceci. Mila mandray fanapahan-kevitra iova sy hovana ny momba ny tenantsika rehetra. Nous devons décider de changer et de se laisser transformer dans tous les domaines de notre vie. Misy anjara andraikisika ny fiovam-piainana eo amin'ny fiainantsika. Il y a une part que nous devons faire concernant la transformation de notre vie. Satria ny safidy dia navelatra Andriamanitra eo anoloan'ny olona. Parce que Dieu nous donne à tous le choix. Raha tianao ny ovan'Andriamanitra dia raisy ny fanapahan-kevitra. Mila miova ianao. Si tu veux que Dieu change ta vie, prends la décision, tu dois changer. Mila miova ny fomba fiteny sy ny atao. Tu dois changer dans ta façon de parler et de faire. Hovao ny fomba fiainana andavanandro. Change ta façon de vivre chaque jour. Aoka isaina mandrakariva fa Andriamanitra te hanova ny fiainantsika. Pense chaque jour que Dieu veut changer notre vie. Alléluia. Alléluia. Matthieu toko fasivy any andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Vakina amin'ny teny français dia rehefa avy eo vakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons lire au nom de Jésus. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Alléluia. Ary tsy misy olona manampina lamba tota amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hitatra ny tritra ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinoditra tota. Raha izany dia ho tritra ny sinoditra ka ho raraka ny divay ary sady ho simba ny sinoditra fa ny sinoditra vaovao no asiany olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roroa. Alléluia. Alléluia. Inona moa ny tianyty tenin'Andriamanitra ty ambara? Qu'est-ce que cette parole de Dieu veut nous dire? Ny fidesika Andriamanitra ho vavolombelona. Dieu nous a choisis pour être ses témoins. Manome teny fanantenana Andriamanitra fa hanova ny fiainantsika. Dieu nous donne l'assurance qu'il va changer notre vie. Isika kosa mila manova ny toe-posika Et nous, nous devons changer notre cœur mba tena ho olona mendraka ny fiovana avy amin'Andriamanitra. pour que nous soyons des personnes dignes de recevoir la transformation venant de Dieu. Satria ny fanompoana an'Andriamanitra dia fiainana. Parce que le service pour Dieu est notre vie. Noho izany no fiainasika mihitsy ny mila miova. Alors c'est vraiment notre vie qui doit changer. Ny fomba fitenitsika mila miova. C'est notre façon de parler qui doit changer. Ny fomba fiesikasika mila miova. C'est notre façon d'agir qui doit Ny fomba changer. fisainasika mila miova. Notre façon de penser doit changer. Andriamanitra hiasa amin'ny olona vonika hiova. Dieu va agir dans la vie des personnes qui sont prêtes à changer. Raha isika milaza fa manompo an'Andriamanitra nefa ny toe-posika mbola le taloha ihany sy hiasa Andriamanitra. Si nous disons que nous servons Dieu alors que nous avons le même cœur qu'avant, Dieu ne peut pas agir. Ny fomba fisainasika ndao tena isaina amin'izay hoe olona ovan'Andriamanitra aho. Changeons vraiment notre façon de penser que Dieu transforme notre vie. Ny fomba mampanao sika ndao tena ho olona misaina amin'izay hoe olona novan'Andriamanitra aho. Pensons maintenant que Dieu va changer notre vie. Sainy fa sy nampahomby asika ny lasa sika e. Sachant que notre vie n'était pas une réussite dans le passé, Efa samy niezaka ny nanavitra ny tenany tamin'ny zavatra hitany maso sy reny sofina ihany isika rehetra ireo. nous avons déjà fait tous nos efforts pour nous délivrer de tous nos problèmes auparavant. Fa sy nahomby tamin'izany ka dia izao atonga ato amin'i Jesosy izao. Mais nous n'avons pas réussi auparavant et nous sommes arrivés à Jésus.
noho izany andao andray fanapahan-kevitra iova fa hanova sika Andriamanitra. Prenons la décision de changer, car Dieu va changer notre vie. Na dia mbola misy ady tahaka ny teo aloha aza miseho aminao androany, ovao ny fomba fiasikao sy ny fiteninao fa hitahanao Andriamanitra. Et même si tu as encore des problèmes comme auparavant aujourd'hui, change ta façon de penser et d'agir, car Dieu va changer ta vie. Ny divay vaovao dia le hery mahagaga avy amin'Andriamanitra. Le vin nouveau, c'est la puissance extraordinaire qui vient de Dieu. Fa ny siny hoditra kosa dia ny fosika hitoeran'le divay vaovao. Et l'outre, c'est notre cœur où le vin nouveau va entrer. Ilay fosy manam-pitiavana teo aloha andao ovana be fitiavana. Le cœur qui n'avait pas d'amour auparavant, changé en cœur rempli d'amour. Ilay fosy mahay mamindra fo teo aloha andao ovana an'le mahay mamindra fo amin'izay. Le cœur qui ne savait pas pardonner auparavant, changeant en cœur qui sait pardonner. Hadinoy ny fototry ny ady sy ny olana teo aloha mba hahatonga anao ahaiaina amin'ny fiainana vaovao. Oublie le passé pour que tu puisses vivre une vie nouvelle. Andao hiditra amin'ny fahatelo isika ny amin'ireo toromarika avy amin'Andriamanitra. Passons maintenant au troisième point concernant les directives de Dieu. Ny fahatelo dia izao. Le troisième point, c'est ceci. Mila miesika pinoana isika. Nous devons agir par la foi. Mila miesika pinoana fa ho avozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nous devons agir par la foi parce que Dieu va faire toutes choses nouvelles. Na dia mbola sy tonga eo aminao aza le tadiavinao dia manomboka meseha-pinoana fa omen'Andriamanitra anao io. Même si tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé, commence à agir par la foi parce que Dieu va te le donner. Ialao ny fitarainana lava amin'ny olona sy mahafantatra an'Andriamanitra. Arrête de te plaindre devant les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Indraindray isika kristianina indray ny be fitarainana amin'ny olona sy manana an'Andriamanitra. Parfois, nous qui sommes chrétiens, nous nous plaignons devant les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Any ka lasa fanesoana ny fanomposika an'Andriamanitra. Alors, ils se moquent de notre service pour Dieu. Mila miesika pinoana isika. Nous devons agir par la foi. Deutéronome toko voalohany any andininy fafito. Deutéronome chapitre 1, verset 7. Vakisika amin'ny teny français indray dia rehefa avy eo vakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons lire ce verset. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Miodina ianareo dia mandehana ka makanesa any amin'ny tany avoany Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny. Dia any amin'ny tany ay sy ny tany avoana sy ny tany lemaka morontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina dia any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny on'ny Eufrata. Alleluia. Alléluia. Ity teny ity dia Andriamanitra mandidy ny zanak'Israely. Cette parole concerne un ordre de Dieu pour les Israélites. Hain'Andriamanitra ny mibata ny zanak'Israely anatin'ny iray mpimaso tonga dia apetsany amin'ny toerana tiana ametrahana azy. Dieu pouvait prendre les Israélites et les porter à l'endroit où il veut les mettre. Fa Andriamanitra sy manao izany fa matetika Andriamanitra no mandidy hoe mandeha ihany mandrosoa. Mais Dieu ne fait pas cela, mais souvent il dit « marche, pars et avance ». Tahaka ny teo amoron'ny ranomasina mena hain'Andriamanitra ny bata ny zanak'Israely tonga dia natsipy teny ampita. Comme devant la mer Rouge, Dieu pouvait porter les Israélites et les mettre tout de suite au-delà de la mer. Fa Andriamanitra sy manao izany fa ny tenin'Andriamanitra aiziry ny tehana dia mandeha ihany fa hosokafana ny ranomasina. Mais Dieu n'a pas fait cela. Ce qu'il a dit, c'est tente en battant et avance parce que la mer va souffrir. Noho izany mila miesika pinoana isika zanak'Andriamanitra. Alors nous devons agir par la foi, nous qui sommes enfants de Dieu. Raha marary ianao sahi mivavaka ho an'ny tenanao. Si tu es malade, agis par la foi. Tenin'Andriamanitra ny milaza manao hoe mametra tanana marary dia ho sitrana ireny. C'est la parole de Dieu qui dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Noho izany mila manao esika pinoana ny tananao apetrao amin'ny faritra marary ianao dia mivavah fa ho sitrana ianao. Alors tu dois agir par la foi. Ta main, mets-la sur l'endroit où tu as mal et prie et tu seras guéri.
raha manana olana dia manaova esika mivavao amin'ny olana misy eo amin'ny fiainanao fa ivay io olana io. Et si tu as des problèmes, agis par la foi, prie concernant ces problèmes et cela va être résolu. Satria eto amin'ity Deutéronomia ity Andriamanitra mibaiko ny zanak'Israely mba handeha hiodina fa sy hipetra-posiny eo amin'ny toerana misy azy. Parce que dans ce Deutéronome que nous avons lu, c'est Dieu qui a donné l'ordre de partir. Il a dit, tournez-vous et partez, mais ne restez pas là où vous êtes. Ny esika ataon'ny kristianina dia fanehoam-pinoana. Quand les chrétiens agissent, c'est une manifestation de leur foi. Raha iesika ianao eto amin'ity toerana ity androany dia anao fagagan'Andriamanitra. Si tu agis ici aujourd'hui, Dieu va faire un miracle. Raha manomboka mivavaka amin'ny fiteny misy ianao hoe Jesosy eo sitrana amin'izay androany dia ho sitrana ianao eo. Si tu commences à prier et dire Jésus, je suis guéri aujourd'hui, tu seras guéri. Raha manomboka mamoaka feo amin'ny vavanao ianao miteny amin'Andriamanitra hoe resiko amin'izay io olana io dia ho resinao io olana io. Si tu commences à ouvrir ta bouche et dire devant Dieu que tu vas vaincre ce problème, tu vas le vaincre. Satria mila miesika pinoana isika. Parce que nous devons agir par la foi. Raiso ny finoana. Reçois la foi Manana finoana. et la foi. Raiso ihany koa ny fahasahiana. Reçois aussi l'audace Manana fahasahiana. et de l'audace, Fahampandresy anao car Andriamanitra. Dieu va te rendre victorieux. Efa diva ho farananay ny fitondrana ny afatry. Nous allons bientôt terminer ce message. Tena tapa-kevitra Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao. Dieu est vraiment décidé à transformer ta vie. Tapa-kevitra Andriamanitra hanova ny fiainanao io. Dieu est vraiment décidé à transformer ta vie. Manao ahoana kosa ny etaetanao mba hovana ny fiainanao. Mais comment est ta soif pour recevoir cette transformation de vie? Tena olona voninkiova ve isika tonga eto amin'ity toerana ity. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à changer, nous tous qui sommes ici? Ny fialasika amin'ny fahotana mako no mahatonga an'Andriamanitra hiesika eo amin'ny fiainasika indray. Quand nous nous éloignons de nos péchés, Dieu agit dans nos vies. Eny hoe ingeo zao tenin'Andriamanitra izao hoe Écoutez cette parole de Dieu. Isaia 60:20. Isaïe chapitre 60, verset 20. Vakiko amin'ny teny malagasy indray dia rehefa avy eo vakina amin'ny teny frantsay. Tsy hiletika isony ny masoandronao ary ny volanao sy hitsoka fa Jehova no fahazavana anao mandrakizay. Eo amin'ny farany rasika mamaky manao hoe ataovy hoe fahavelomako. Vakio indray ary hoe ary ho tapitra ny andro ny fahalelovako. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours et ta période de deuil sera terminée. Alléluia. Alléluia. Sy hiletika isony ninona zay io fiainana indraindray miakatra dia indraindray midina io. Ton soleil ne se couchera plus. Il n'y a plus de vie qui parfois va en haut et parfois en bas. Andriamanitra sy mamila filan'ny olona tena manompo azy zany. Dieu ne change pas la vie des personnes de cette manière. Fa rehefa hitasika Andriamanitra dia hitasika tokoa izy. Mais quand Dieu veut nous bénir, il nous bénit vraiment. Ny voalaza ny teniny dia ny hoe kely ny andohana lehibe ny fiafarana. Ce qu'il a dit, c'est que tu vas commencer petit, mais tu vas terminer grand. Tsy maintsy misandratra amin'ny fiainanao hoe Ta vie va s'élever. ho fifaliana ho anao ny androm-piainanao sisa. Le restant de tes jours sera une joie pour toi. Ahita ny tanan'Andriamanitra miasa ny any tsirairay avy. Que chacun de nous voit la main de Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Raha tsy maintsy ho hisy ihany ny alina dia mibalika ny volana. Quand il y aura la nuit, il y aura la lune. Ahoana hoe hainao ve izy dikan'izany? Est-ce que tu sais la signification de cela? Raha tsy maintsy hisy ihany ny alina dia hibalika ny volana. Quand il y a toujours la nuit, la lune sera allumée. Zany hoe tsy ho maizina ny fiainanao. C'est-à-dire que ta vie ne sera pas dans l'obscurité. Ny ady tsy maintsy misy fa ny fandresena efa voahomana. Il y a toujours la nuit, mais la victoire est déjà prête. Raha sendra mandalo aretina manomboka amin'ny saina fa ny volana mibalika foana. Commence à toujours penser que la lune éclairera toujours. Ny aizina ne raha lasa nabavy ny herin'ny fahavalo hoe L'obscurité, c'est la puissance de l'ennemi.
Mais s'il y a la lumière, il ne peut pas accomplir ses plans. Alors dis à ton cœur que la lumière est en toi. La lumière est faite pour moi. J'aurai toujours un chemin dans mes combats. Je trouverai toujours un chemin même dans mes combats. Je me réjouirai toujours même dans mes défaites. Parce que Dieu est avec moi. Enfin, ça suffit d'être dans la tristesse. Ça suffit d'avoir des larmes. Ça suffit d'être dans l'inquiétude. Parce que Dieu va te donner la victoire. Isaïe chapitre 60, versets 17 à 18. Nous allons lire au nom de Jésus. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Et au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Et il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Alléluia. Alléluia. Atunga vulamena usulumbaran. Hauna? Toute chose sera enlevée de toi. Ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu va nous donner. Il y a beaucoup de gens qui ont du bronze avec eux. Alors que ce qu'il y a dans leur pensée, c'est de l'or. Dieu va montrer que notre Dieu est un Dieu vivant. Dieu va montrer que notre Dieu est un Dieu juste. Il va enlever toutes les tromperies. Tous ceux qui servent Dieu, ils ont la justice sur eux. Et quelles que soient les injustices, cela sera ôté de la vie des chrétiens. Tu vas manger et tu seras rassasié. Mais ce n'est pas que tu seras seulement un peu rassasié. Tu vas vivre vraiment la vraie guérison. Mais ce n'est pas que tu fais semblant d'être guéri. Tu vas vraiment vivre dans les vraies solutions à tes problèmes. Mais ce n'est pas de faux semblants. Je ferai venir de l'or au lieu du bronze, a dit Jésus. Alors reçois les solutions. Reçois la guérison. Et la foi que Dieu va agir. Je ferai venir de l'argent au lieu du fer, a dit Dieu. Ça suffit de vivre dans tout ce qui est tromperie. Il y a beaucoup d'espérance. On nous promet la vie et pourtant c'est des tromperies. C'est seulement en Jésus qu'il y a la vraie solution. C'est seulement en Jésus qu'il y a la délivrance. Toutes tes choses seront rendues. Toutes les richesses que les voleurs t'ont pris te seront rendues. Parce que Dieu va faire venir de l'argent au lieu du fer. Dis à ton voisin, ma vie a de la valeur à partir d'aujourd'hui. Ma vie a de la valeur à partir d'aujourd'hui. Répète encore, ma vie a de la valeur. Quelqu'un ne dit pas encore, ma vie a de la valeur. Encourage ton voisin, ta vie a de la valeur. Alléluia. Alléluia. Acclame fort pour Jésus. Ny fampaorina sy orea amin'ny taninao intsony.
On ne parlera plus de violence dans ton pays. Ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao dia ho foanan'i Jehovah. La destruction et le malheur sur ton territoire seront supprimés. Ny mandanao dia ataonao hoe famonjena. Tu appelleras tes murailles salut. Averiko ny mandanao famonjena. Je répète, tes murailles sont appelées Inona moa ty salut. mandanao ty fantatrao ve le mandanao? Quelles sont tes murailles? Est-ce que tu connais tes murailles? Ny tokantranonao io zany. C'est ton foyer. Zay olona miditra ao voavonjy. Tous ceux qui sont là sont sauvés. Na dia mpanao ratsy aza ny tafiditra ao voavonjy. Même si c'est un pécheur qui entre là, il sera sauvé. Raha olona anao tsara izy vao mahay mandray famonjena. Et s'il va faire quelque chose de bien, il sera aussi sauvé. Satria anova ny fiainanao Andriamanitra. Parce que Dieu va changer ta vie. Vao miditry ny trano anao androany dia tonoiny hoe ity ilay mandam-pamonjena. Dès que tu entres dans ta maison aujourd'hui, tu vas dire, voici les murailles appelées salut. Zay mahatateraka an'izany dia hita famonjena ao anatin'ny tokantrano Tous ceux izy. qui accomplissent cela verront le salut dans leur maison. Alléluia. Alléluia. Saotra fanahy-masina. Misy vehivavy anankiroa eto a. Niady ianareo tamin'ny maly, niady mivady. Androany a, vao miditry ny trano ianao dia nifiny rehetra ho hitanao. Il y a 2 femmes ici qui se sont disputées avec leur mari hier. Dès que vous entrerez dans leur maison, tout va changer. Fa ianao manadinoa ny lasa. Mais toi, oublie le passé. Aza mamoa adsony fa izy meny ho hitanao. Ne te dispute Noho plus, mais izany tu a, verras qu'il va fifalianao sourire. anao io mandanao io manomboka androany. Alors ta muraille sera une joie pour toi à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Maro ny ampahoriany ara-bola. Il y a beaucoup de problèmes financiers. Mbola misy lalana misokatra ato amin'Andriamanitra. Il y a encore un chemin en Dieu. Misy asa vaovao ho hitanao. Il y a un Handray nouveau anao io travail. orinasa io. Il y a un nouveau travail que tu vas recevoir. Dia hisokatra amin'izay lalam-piainanao. Et le chemin de ta vie va s'ouvrir. Fa rehefa tonga aminao io dia atonoy ny lasa. Mais quand tu arriveras là, oublie le passé. Anao zava-baovao Andriamanitra. Dieu va faire des choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Mino an'izany ve ianao? Est-ce que tu crois cela? Sangano ny tanan'izay mino hoe mino aho fa anao zava-baovao amin'ny fiainako Lève Andriamanitra. la main et dis que je crois que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Hanao vavaka fanekeny eo amin'Andriamanitra isika fa isika sy alamy mandrakizay. Nous allons prier devant Dieu que nous Ao allons anatin'ny toujours vavaka rester izay avec. ataonao dia asan'ny rato ny feo tahaka ny an'ny Bartimeo zambo. Dans ta prière, Ambarao élève ta amin'Andriamanitra voix za comme sy hiala aminao. Bartimée et dis à Dieu que je ne vais pas m'éloigner de toi. Anova amin'ny fiainanao Andriamanitra. Dieu va changer ta vie. Tao sika hisangana dia ampisanganantsika manao an'ilay vavaka. Levons-nous et nous allons prier en nous levant. Samy mivavaka tompoko. Que chacun de nous prie. Sanatria raha misy mahafantatra ny volume amin'ny feoany. Fa isika tena hivavaka amin'ny fotsika. Prions vraiment de tout notre cœur. Asan'ny rato ny feonao. Élève ta voix. Avozy ny fanekena amin'Andriamanitra. Renouvelle ta consécration Izy no devant Dieu. anova ny fiainatsika. C'est lui qui change notre vie. Oh, saotranao zay Andriamanitra. Nous te remercions, ô Dieu. Saotranao zay tompo. Nous te remercions, Anova ny Seigneur. fiainanay ianao. Tu vas changer notre vie. Ianao nefa nanome toky anay. Tu nous as déjà donné l'assurance Tapa-kevitra ianao anova ny fiainanay. que tu es décidé à changer notre Anomboka vie. hita fifaliana amin'izay zahay. Nous allons commencer à voir de la Anomboka hita joie. fahasambarana Nous izahay. allons avoir de la joie. Ahoana re ny iainanay an'izany fahasambarana Jesosy io. Comment nous allons vivre ce bonheur, Ahoana Jésus? re ny iainanay an'izany fahasalamana tompo. Comment nous allons vivre cette santé? Fifaliana ho anay izany. C'est une grande joie pour nous. Fahasambarana ho anay izany. C'est un bonheur pour nous. Raisinay ny fifaliana avy aminao. Nous recevons cette joie qui vient Raisinay de le toi. fahasambarana avy aminao. Nous recevons cette joie qui vient de toi. Misaotra Jesosy. Merci Jésus. Misaotra tompo. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ndao te tanana mafy ho fisaorasika Acclamons an'Andriamanitra. fort pour le Seigneur. Alléluia. Samy mahazo ny toeran'izay moa ny fotoana nafahasika nanompan'Andriamanitra tamin'ity tapany faharoana rasika ity a. Minisy matoka efa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Anao filazana vetivety a dia atolotry ny mpanompon'Andriamanitra ny famaranana ny filazana dia tahaka izao. Amin'ny
misy séminaire lehibe atao eto a fa misy nahay ve zany amin'ny 14 inona amin'ny 14 juillet misy ayo 14 zao zany amin'ny vina zany amin'ny alarobia misy séminaire lehibe raha sika amin'ny mpanompon'Andriamanitra zafady fa zao vao misokatra ny telefôna misy filazana motoa mpanompon'Andriamanitra manana fahasoavana ary ilay isika ny fahasoavana ao aminy alleluia eto amin'ity toerana ity ny tena nasaina ato moa dia ny pastera sy ny mpiandraikitra fa za nefa te hanome tombony ho an'izay afaka teneno hoe mpiandraikitra satria ny antony ao anatin'ny fiofanana sy ny seminaire ohatra regny a dia matetika Andriamanitra miasa ao anatiny manao fanasitranana fanivampiainana ny loha hevitry ny izay raha sy diso a dia seho ilay lehibe ao anatinao misy hery lehibe ao anatin'ny olona fa ny olona ny tsy mahafantatra ny fisiny dia lasa ohatrany hoe olona kely foana tsika ay raha fantatrao ka Andriamanitra lehibe ao anatinao a dia afaka ny manesika azy ianao noho izany ny 14 izao misy séminaire eto misy fanasana sika indrindra ianao mpiandraikitra mitondra groupe regny mety hiteny ianao hoe zay nge miasa e dikan'izany ny tokony mitady soloteny ianao zany mba ho fanitarana ny amin'ny groupinao ho anao zay afaka kosa dia manasanao a ho tonga izany misy fandaminana ihany koa atao any amin'ny groupe misy asika sirairay avy a dia entanina isika mba sy isoka fivoriana groupe eto indrondra moa misy an'le mafatrapo mitazona zavatra ohatr'izao fa any amin'ny fiangonana hafa sisy an'izy igny fa misaoran'Andriamanitra inona ny antony fanetanana asika mba hiditra ao anatin'ny groupe zay mbola sy manana groupe sy ary ho voateny eto daholo ny olana sy ny ady misy eo amin'ny fiaina asika fa ny anatin'ny groupe a dia afaka hivavahana amin'ireny groupe regny isika zany sasy zany ve ao ianao no afaka mitenin'ny chef de groupe hoe mba entina mambavaka eto afa manana olana ohatr'izao dia hitangoronany be sy ny maro eo ianao eto mety tsy ho vity zany noho izany mazotoa manatrika fivorinana groupe fa ao ny misy ny fanetanana maro a hitombosika amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany amivina le séminaire amivina mino afa ho avy maro isika ny amin'izay ndao tetanana mafy ho an'ny tompo a ho fisaorasika an'Andriamanitra izany toy izy ny te-hatananao dia ndao hiaraka hitsangantsika satria efa hampandresy anao Jesosy men dia ndao hiaraka hifaly ary sika ao anatin'izany a dia aorianan'izay dia ho faranana zao fotoan'izao Si falan-kalaza não sairá Litera si sacia iubiano mangia kizai Falei leira fintaina no menau anai Francese não mi fiubina Yari fali ali de Yari fali Yari terra, a casa si avvisa. Yari fari, yari terra, yari ubiano mangia chissà. Katsara yandao, katsara inchinja, katsara yandao. Yari fali, yari de. Yari fari, yari terra, a casa si avvisa. Yari fari. Yari terra, yari ubiano mangia chissà. Katsara yandao, katsara inchinja, katsara yandao. Ira si falan-kalaza nós a
Ira sy fanankalazanao zairay Tera sy saotra ioganao mandrakizay Lehibe ireo fitahina nomenao anay Ka Jesu tena mifiompiana no masandratra Yarifaly yaride Yaridera Mankalaza sy andizay Yaridera Yariuganao mandrakizay Fa tsara ianao, tsara indrindra Yarifaly yaride Yaridera Mankalaza sy andizay Yaridera Yariuganao mandrakizay Fa tsara ianao, tsara indrindra Fa tsara ianao, tsara indrindra ianao Fa tsara ianao, tsara indrindra tsara ianao Tsara ianao Tsara ianao, tsara indrindra tsara ianao Ndarotsika hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka ho fisaorana an'Andriamanitra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra arainay tsara indrindra ny amin'ny fahavitany izao fotoana tapany faharoa izao. Mankasitraka be dia be anao ny amin'ny zavatra rehetra. Mino izay fa izay rehetra natolotray anao tamin'ity androany ity ny fanompoana izay nataonay dia tena hoe fanompoana ankasitrahanao. Misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fanitsiana rehetrarehetra Jesosy io. Mankasitraka anao izahay ary amin'izao sisa izao dia hiaraka aminao foana izahay, hifamatotra tanteraka aminao izahay satria ianao no Andriamanitray. Dia ho anao irery ihany ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mivoaka ny amin'ny varavarana farany ariana